Fanontaniana mipetraka mandrakariva ho ansain'ny tanora vao afaka bakaloreany hoe inona no atao rehefa hoeny amin'ny ambaratonga ambony. Ny ahiahy ihany koa nefa teny hoe ho voaray amin'ny taranja iriny avy ve ny rehetra rehefa andalo fanadinana fitsapana na test. Ny taranja agronomia no ndeha ho alaliantsika androany. Raha fampandrosoana ny gasikara sy fanabeazana ny olom-pirenena mantsy no tsindriana mandrakariva ato anatin'ity F2 ity dia tena manana anjara biriky lehibe amin'izany ny agronomia sy ny ingénieur agronome. Ny professeur Bruno Salomon Ramamondoso, talen'ny sekoly ambony momba ny agronomia sy ny science agronomique no hanazava amintsika misimisy kokoa ny lanjan'izany eo amin'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Eto am-panomboana ary dia andeha alalinina ny tsara ho fantatra mahakasika izany sekoly ambony izany. Ny zavatra atao aty amin'ny université momba ny agronomia dia fampianarana sy fikarohana. Ny sekoly ambony momba amin'ny fambolena dia manofana mpianatra hivoaka hanana diplôma, licence, master ary doctorat. Dia misy spécialité anaky enina zany atao amin'ny sekoly ambony momba fambolena. Ny voalohany aloha dia ny fambolena mazava ho azy dia avy eo ny fiompiana dia manarak'izay koa mila iantsika zany ao anatin'ny fambolena sy fiompiana dia tsy maharitra ny fambolena sy fiompiana raha tsy misy ny ala, satria ny ala no mamelona ny tany, ny ala no mamelona ny rano. Dia ireo anankitelo ireo zany anisan'ny tena hoe taranja tsy maintsy ananana zany. Ankoatran'ireo dia mila ahodina ny vokatra azo. Dia misy koa zany ny antsoina hoe industrie agroalimentaire izay mikasika zany ny fanodonana ny vokatra rehetra. Dia ny manaraka ny fahadiminy dia satria ny agronomia dia taranja anankiray manana ny mahizy azy ary hafa kely dia hafa kokoa ny amisehitry ny fandrarana ohatra ny fomba fitantanana ny zavatra momba ny agronomia. Dia misy zany ny taranja anankiray koa natao hoe agromanagement, zany hoe fitantanana ny agronomia izay manofana ny ankizy zany ahitantana ny zavatra sehatra rehetra mifandraika amin'ny agronomia. Dia satria amin'izao fotoan'izao moa tsika hitantsika ny fivoavan'ny toetrandro dia nanomboka tamin'ny roa taona lasa zay dia ny ampy taranja anankiray zay natsoina hoe agrobiodiversité, biodiversité, changement climatique izay mijery ny fifandraisan'ny agronomia sy ny fivoavan'ny toetrandro mba azahoana zany mampilamina ny fomba fitantanana ny io resaka agronomia. Ny fianarana atao ety moa zany dia 3 taona dia aorianan'izay izy mahazo an'ilay licence dia mbola mitohy 2 taona zany hoe 5 taona dia mahazo master. Raha mbola te hanohy mpianatra zany dia afaka manohy izy mandritra ny 3 taona dia mahazo ny doctorat izay ananany zany amin'ny resaka agronomia eto amintsika. Ny zavatra tadavina amin'izay olona liana zany dia hiditra ty amin'ny sekoly ambony momba ny fambolena dia olona vonona hiasa amin'ireo sehatra eo. Ny fambolena sy ny fiompiana dia tsy aty an-tanan-dehibe ary tsy ao anatin'ny salon kory ny anaovana anazy fa matetika dia ny ambanivohitra. Dia ny olona liana zany amin'izay hoe tena iaina ary ampandroso marina ny firenena indrindra ny any ambanivohitra no tsara zany mandeha maka ety amin'ny sekoly ambony momba fambolena. Ary satria moa ny taranja atao ety dia taranja siantifika ny ankabeazany ary indrindra zany dia misy ny taranja ny science naturelle ny tena ilaina dia ny ireo manana ny baccalauréat CSD ihany no afaka manao ny concours aloha hatramin'izao satria lasa tsy maharaka zareo raha ohatra ka amin'ilay fianarana atao satria ny fianarana atao dia 12 volana amin'ny 12 isa-taona
dia raha ohatra izy mbola vao ao izy vao hianatra fa tsy efa manana le paikady sy le fahaizana hatramin'ny taloha dia tsy maharaka izy anatin'izay. Fa ny tena ilaina zany a tsy hoe manana an'le série baka CSD fotsiny a, fa tena le hoe le olona tena vonona zany a, tena hiasa ary hiaritra satria misy stage maromaro zany ato a, mijanona any ambanivohitra, mipetraka any ambanivohitra, miosona miaraka amin'ny tantsaha, ary zay zavatra zay dia ilaina zany olona tena vonona fa tsy hoe olona tsy mandray ravindena ohatra zanatria zany. Ny zavatra andrasana amin'ny mpianatra zany a zay mivoaka eto amin'ny sekoly a dia satria zava-dehibe loatra ny agronomia. Tsika zany mahita fa ny tany ny tena mamelona ary hatramin'izao mbola tsy nafantatra aloha hoe misy vokatra azo hoe teny amin'ny abakabaka nanaovana anazy, fa ny tany nanaovana an'io. Ary zay moa ny fototry ny agronomia dia ny tany moa dia ao anatiny koa ny ranomasina fa tsy hoe ny tany ety amin'ny tany ety fotsiny. Satria Madagasikara dia midadasika ary be da be ny zavatra azo atao momba ny agronomia, dia ny zavatra andrasana amin'ny mivoaka eto zany a dia anana ny tetikady. Satria ny olona mivoaka eto zany a, ny ankabeazany a ingénieur, zany ingénieur zany a dia manana ny fahaiza-manao azahoany mamorona raha ohatra ka tsy misy, azahoany mijery ny zavatra misy dia mamaritra hoe inona amin'ireto no mety sy tsy mety mba azahoany manampy ny olona. Satria zay ny tena andraikitra lehibe ny ingénieur zany dia ny hoe manomana mamolavola tetikady, mamolavola tetikasa, manampy ny olona amin'ny ankapobeny. Ary izay dia ataony eo anivon'ny fianarana izay ataony. Fa ny fianarana koa zany a dia misy fikarohana ao anatiny. Dia ny tena zavatra andrasana zany dia hoe olona tena mahay mampita ny fahaizana amin'ny olona tokony hampiasany vokatry ny fikarohana izay ataony. Satria ny fikarohana zany ma-ingénieur azy izy zany rehefa eto zany izy dia manao fikarohana. Dia ny fikarohana moa misy matetika le ataontsika hoe misy fanohanana dia tonga ny fianakaviana etc etc. Fa rehefa zatra zany izy a manao an'le fikarohana, rehefa tonga any amin'le toerana zay mety samy hafa ny olana misy any amin'ny toerana misy azy aty amin'ny alany na any amin'ny tanan-dehibe zany, ka tonga any amin'ny toerana any ambanivohitra izy a, dia hainy tsara no mijery hoe zao ny olana ary efa zatra izy a namahany olana ara-tsy aty-afika dia mameny ala olana izy zany a eo anivon'ny toerana misy azy. Dia ny ingénieur agronome moa zany satria misy an'le taranja maromaro nyresahako teo a, dia misehatra marobe zany izy a miandry azy daholo ny sehatra marobe, tsy ny any ambanivohitra ihany fa na ny ataontsika hoe secteur tertiaire ara dia mila be da be ny ingénieur agronome koa. Satria na ny any amin'ny banque reny, na ny amin'ny assurance, na ny any amin'ny toerana izay eritreretintsika fa hoe tsy dia misy idiran'ny fambolena sy ny fiompiana dia ilaina tokoa izy ireny. Ary betsaka ny miasa amin'izy ireny satria le vokatra zany avy amin'ny tany zany be da be aty Madagasikara, ka tena ilaina tokoa zany ny agronome any amin'ireny sehatra maromaro be da be ireny. Ny fandraisan'ny ingénieur agronome amin'ny resaka banque zao ohatra dia satria tsy mitovy ny raha ohatra misy olona te hangataka vola any amin'ny banque dia ny économie agricole tsy tena mitovy amin'ny économie tsotra, ataoko hoe classique angamba ny tena mariny. Indrindra ohatra ny économie forestière, raha amin'ny resaka banque hoe fitantanam-bola zany, tsy fitantanam-bola fa mireny resaka hoe ahoana ny fomba azahoany mame fampitramam-bola ohatra. Dia misy zany dia antsoina hoe analyse de rentabilité atao dia ny analyse de rentabilité amin'ny économie agricole sy ny économie forestière tsy dia mitovy loatra amin'ny hoe raha ohatra ka le olona indra-bola hoe amorona fivarotana kely izy, fanondranana sy fanafarana entana ohatra, dia tsy mitovy mihitsy n'izay raha ohatra ka
anao fampitahana zany izy hoe amboly indrana vola dia anao fambolena dia anao fiompiana etsetraetsetra dia tena manana ny maizy azy zany le agronomia dia zay ny anisan'ny zavatra ilain'ny banky io satria ny zavatra ataonay aty zany matetika dia mandeha kokoa any amin'le tena hoe zavatra tonga dia azo ampiarina ny zavatra atao fa tsy dia tena mandany fotoana loatra zay zany amin'ny resaka teorika moa zany fiteny baiko hoe inona ny teoria misy dia izasiza daholo ny olona nieritreritra momba ny ekonomia etsetrany tsy dia manoatra zany loatra zay fa tonga dia mijery ny hoe inona ny zavatra azo ampiarina dia ahoana ny fomba ampiarana anazy dia zay no mahatonga ny hoe ny sehatra rehetra zany mila an'izay ary ny fanadihadiana nataonay moa zany teto anivon'ny sekoly ny amin'ny hoe inona ny zavatra ilain'ny tsena dia namaritra fa ny olona tadiavin'ny tsena dia ny olona tonga dia afaka mandray asa fa tsy mbola mila mianatra izy heritaona ohatra mijery hoe inona ny zavatra atao anatin'le orinasa dia izay zany no anisan'ny zavatra nataonay teto hoe natao zay ampifandraika ny fampianarana amin'ny zavatra tinadin'ny asa zany dia zay no ampianarina ny mpianatra. Misy ny ingénieur efa naforona asa ary tsy vitsy izy ireo fa rehefa tafaresaka amin'izy ireny zay dia hita fa tsy mora ny nanao an'izay zavatra izay izay zany dia niezaka tokoa ary nisy atelier maromaro no nataonay zany amin'ny resaka hoe tolotra sy tinady io zany dia teo zay no nijery hoe inona ny diadavinareo nanasan'ireny le olona mpampiasa ireny dia nijery hoe inona ny diadavinareo etsetraetsetra fa nahavelom-boly tamin'izany zany dia ny mpianatra mihitsy nisy nametraka fanontaniana hoe ohatran'le resahana foana le hoe hivoaka eto le mpianatra ho mpiasana olona fa tsy hoe olona anankiray manana ny orinasany dia miara-miasa zany zay amin'izao fotoan'izao amin'ny syndicat ny ingénieur agronome eto Madagasikara ny amin'ny azahoana zany hoe ahoana ny androsena sy hanampiana ny mpianatra mba azahoany hoe rehefa mivoaka izy dia mba hanazo ny orinasa fa tsy hoe izy teknisianina fotsiny dia le olona hafa no tokony le orinasa misy ohatra tsy dia mety loatra mantsy ny betsabetsaka hoe fantatra hoe misy orinasa maromaro tonony eto angambany izy ireo orinasa maromaro fantatra fa ingénieur agronome namorona le zavatra amidin-drareo fa le tompony nefa olona hafa ndraindray gasy na re vahiny ary le olona ao dia zay zany natonga anay nieritreritra hoe sao dia lasa saraka be loatra le fitantanana sy ny maha-teknisianina ny mpianatra eto amin'ny agro ohatra ka tokony teknisianina mahay mitantana koa izy ary mahay mamorona asa zany dia miezaka izay mbola sarosarotra ny lalana satria ny zavatra mahazatra sarotra ny miala azy fa efa miezaka zany zay amin'izay fotoan'izay hoe ahoana ny fomba azahoany ireo ingénieur agronome ireo manana ihany koa ny azahoany mamorona ny orinasany anasa amin'irery. Aiza ho aiza eo amin'ny fampandrosoanan'i Madagasikara ary ny toerana misy ny agronomia sy ny ingénieur agronome? Ny eo amin'ny fampandrosoanan'i Madagasikara dia manana adidy lehibe mihitsy ny ingénieur agronome. Ny antony dia ny firafitry ny fambolena sy fiompiana zany raha bangoina fa ngedabe moa no resahana eto fa tsy hoe fambolena sy fiompiana fotsiny fa ao anatiny koa zany ny jono ao anatiny eo ny fiainana eny ambanivohitra rehetra zany amin'ny ankapobeny zava-dehibe io satria ny ankabeazan'ny olona ao anatin'ny fanatrana dia any ambanivohitra no misy azy fa tsy etendrenivohitra misy any etendrenivohitra fa tsy izy rehetra izay zany eto amin'ny sekoly ambony mba fambolena dia efa mahafantatra tsara hoe inona ny tena olana ny tena olana dia betsaka ny olona mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana ary betsaka ny vokatra fa ireo vokatra eo dia matetika zany ireo vokatra eo dia simba ny ankabeazany ny antony dia tsy haintsika satria tsy natoro antsika ary tsy ao anatin'ny fahazarantsika no manodina ny vokatra na atao zay azahoana hoe mitahiry azy amin'ny elaela
kokoa ao anatiny. Ny faharoa dia satria noho ny tsy fisian'ny lalana amin'ny ankapobeny dia voatery zany miantehitra amin'ireo mpanambokatra ny olona tena mpamokatra. Ary izaho eto moa zany dia nanamarika fa ny économie eto Madagasikara dia natsoina an'ilay hoe économie de l'intermédiaire, zany hoe ny olona mpanelanelana no tena manan-karena any amin'ny daholo ny arena, satria ireo mpamokatra dia manome ny vokatra any aminy dia izy be no mivarotra an'ilay vokatra any amin'ny toerana hafa, satria izy no manam-bola na izy no manana ny information zany ilaina amin'izany zavatra zany. Dia ny fahatelo manamarika ny fambolena sy fiompiana eto Madagasikara koa dia nisy mpamatsy vola ngeda be anankiray nanafoana ny antsoina hoe vulgarisation agricole. Taloha zany tamin'ny andro taloha ny nampandeha ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fambolena sy fiompiana dia satria misy fikaroana ataon'ny mpikaroka, tsy izahay aty amin'ny université any fa misy foibe fikaroana ihany koa. Misy zany ohatran'ny FOFIFA sy toerana hafa. Ireo olona ireo zao raha zoina zany dia ireo no mamorona zavatra. Ny fantatra zany dia misy foibe fikaroana eto Madagasikara namorona karazana vary izay mamokatra any amin'ny 7 tonnes isaky ny hektara. Dia raha tokony izy zany mijanona eo ny asan'ny mpikaroka amin'ny azahoana hoe vita ny fikaroana dia mijanona eo dia mandray azy indray ny vulgarisateur agricole dia mitondra azy any amin'ny olona tokony hampiasa azy. Dia satria moa ny foanana ilay vulgarisation agricole dia lasa tsy afaka mifandray intsony zany ny foibe fikaroana sy ilay olona tokony hampiasa anazy. Dia eo indrindra zany ny tena ilaina l'ingénieur agronome, satria ny ingénieur agronome amin'izy ilay miparitaka eran'ny Madagasikara sy amin'ny sehatra maro dia afaka zany izy tsy hoe misolo tanteraka akory fa afaka manampy ny olona tsirairay avy zany zareo mba azahoany zareo reny mahazo ny fomba vaovao sy ny teknôlôjia vaovao, azahoany mampitombo ny vokatra amin'ny azahoany manodina anazy, amin'ny azahoany mampaharitra anazy mba ho tazomina zany fa tsy hoe tapitra ny ohatra ny fotoanan'ny paiso dia tsy misy intsony mandritra ny taona, nefa ny misy teknôlôjia azahoana na hoe farafaratsy mba mitazona hoe afaka 2 volana 3 volana mbola mba misy any le zay zavatra zay dia mbola afaka mihinana ny olona, faly ny olona mihinana, moa le mpivarotra koa mbola afaka mivarotra fa tsy hoe loto eny am-potony dia ariana fotsiny etsetera ao anatiny zany. Zay zany ny anisan'ny tena mazava-dehibe ny ingénieur agronome, izay le hoe amin'ny fanampiana zany ny olona tokony hisitraka ny fambolena sy fiompiana amin'ny ankapobeny. Etsy andaniny ihany koa dia ny fampandrosoana ny firenena dia isika zany zanatany moa tsika le mpanjanatany atsika dia tsy mitovy amin'ny mpanjanatany hafa. Ny zanatany anglisy dia hafa misy ny firafitra napetrany mahatonga ny firenena zanatany anglisy mandroso kokoa noho ny ireo nanjanaka atsika. Fototra be da be tamin'ny fikaroana ny azy, ary ny fikaroana dia zava-dehibe ho anazy satria mahatoky ny olona mpampiasa fa rehefa misy voka-pikaroana azo ampiarina dia tena raisiny ary tena ampiariny ho anatiny satria nijarina an'izay zareo. Fa isika zany ohatran'ny somary tsy mifampatoky, ohatrany hoe mandraindray moa zay aty amin'ny université dia ohatran'ny lazain'ny olona fa olona manonofo sy mamokatra zavatra tsy dia azo ampiarina loatra. Dia zay zany mahahafa ny ingénieur agronome satria raha zoina tokoa zany ny amin'ny toeram-panofanana hafa dia tsy dia tena appliqué loatra ny zavatra ampianarina fa plutôt théorique. Fa ny anay zany tena zavatra appliqué mihitsy dia mba misy fifampitokisana zany amin'ireo le olona toanany ingénieur agronome amin'ny toerana misy azy sy ny ingénieur agronome dia mba voatra misy kokoa zany
ny économie satria zay moa no tena fampandrosoana amin'ny ankapobeny akoatan'ny social sy ny ohatr'izany dia zay no mahatonga ny hoe zava-dehibe loatra zany le resaka agronomia sy ny ingénieur agronome amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny ankapobeny. Ary izay moa zany dia niezaka foana zany ny hoe sao dia tokony ampitomboana ny isan'ny ingénieur agronome satria vitsivitsy ihany no vokatra isan-taona fa mbola mitady ny lalana rehetra zany amin'izay satria mila ampitomboana na ny trano fianarana na ny zavatra ny fotodrafitrasa rehetra zany ilaina ampitomboana zay vao afaka mampitombo ny isan'ny olona ho ampianarina ety amin'ny sekolemboly no fambolena. Tsy mandeha ho azy amin'izao ny fampandrosoana fa tsy maintsy fantarina sy omendanja ireo sehatra na andro manorina sy manamafy ary mampaharitra izany fampandrosoana izany. Afatra kely ho an'ny ratsa mangaika ao anatin'izany tontolo izany. Afatra gamba ny onivon'ny mpiara-miombon-datoka rehetra izahay dia miara-miasa amin'ny olona maromaro, ny fanjakana, ny secteur privé etsetera dia ny fanindrinay zany dia hoe mba hiara-iasa amin'ireny amin'ny ampitomboana zany ny lanjan'ny agronomia amin'ny azahoana mampitombo ny fotodrafitrasa ety amin'ny université sy amin'ny azahoana mampitombo ihany koa ny isan'ny mpianatra. Ary ny fanindrina moa zany dia hoe tsy hijanona eto Antananarivo le izy nefa ny mbola ezaka ihany koa ny mandefa azy any amin'ny toerana maro ny afatra fotsiny angambany dia hoe sao dia tsy tokony hosodokotsika hoe misy olona mamorona zany etsy eroa hoe resaka agronomia ohatrany tsara ihany ampiana na zareo reny raha ampiana satria sao dia lasa zavatra notefaina maimaika fotsiny le izy dia lasa tsy mandeha araka ny tokony izy zany zavatra ampianarina amin'ny mpianatra amin'ny ankapobeny. Dia ny afatra ihany koa zany dia ny hoe mbola manantena ny fiara-miasa zany amindreo le ingénieur agronome satria zava-dehibe loatra amin'ny fomba fampianarana ny tsy hoe mamorona fotsiny ary mifantoka be fotsiny amin'le traikefan'le mpampianatra fa be da be zany traikefa hitan'ireo ingénieur agronome izay miparitaka eraka n'izao tontolo izao ireo dia niezaka moa zay hatramin'izay ny hoe azahoan'izy ireny miverina makaty mizara le traikefa zany amin'ny mpianatra satria aty zany misy conférence maromaro ataonay mba azahoan'ireo mifanerasera dia manantena zany fa mbola hitoy izay zavatra ary na dia tsy ho fantatra ary hoe iza no manana traikefa dia mbary zareo zany mba hiverina ty aminay mba hiteny hoe za manana traikefa momba zao tiako zaraina le izy.